Totosany 10 oktobra 2024 teo ny fifanaovatsony niarahan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny banky ara-tsakafo eto Madagasikara na ny BAM, Banque Alimentaire de Madagascar, izay membre amin'ilay tambajotra maneran-tany misehatra amin'ny ara-tsakafo. Tsika ato amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana dia mametraka ho paikady indrindra ho any faritra atsimo fa eran'ny Madagasikara ny fametrahana bankin-tsakafo fa atsika mitsinjo ny atao hoe ny vody andro-merika nefa moa tsy voatery hoe merika andro ihany fa ny haintany indrindra any amin'ny faritra atsimo dia ireo choc climatique rehetra ezahana ny mametraka an'izay bankin-tsakafo izay any amin'ny faritra samihafa mba ahafahantsika rehefa tonga ny cyclone na ny haintany misy ny hozaraina amin'ireo mponina izay tratran'izay fasahirana vokatry ny fiovaovany ny toetrandro moa indrindrindra amin'izao fotoana izao. Ka izay fiarahana miasa amin'io Banque Alimentaire de Madagascar zay ary izay manana traikefa ihany koa amin'ny maha-mpikambana ao anatin'ny réseau mondial ny banque alimentaire zay mikasika an'izany hoe fitantanana, famatsiana ary fiarahana miasa amin'ny tantsaha izay hotoanantsika amin'ny famokarana hameno an'ireo bankin-tsakafo ireo. Efa taona no nanampian'ny banky ara-tsakafo eto Madagasikara ny fanampiana an'ireo mponina any atsimo hiaran'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fanjarian-tsakafo. Manatanteraka ny programan'ny fitondram-panjakana ity sehatra tsy miankina ity ary miezaka anitatra ny asa any amin'ny faritra hafa toy ny any atsimo atsinanana, any avaratra sy ny faritra andrefana.